La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Ho fanokafana ny faritra Atsimon'Nosy nitanterahana androany fifanaovatsy ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy ny banque africaine ao amin'ny fampandrosoana ary ny vondrona européenne vola mitetina 7.30 roa tapitrisa euro ny fanomezana azon'ny Madagasikara tamin'izany. Nitsidika ny toerana anaovana andrana amin'ny fampiasana teknika vaovao mahakasika ny fanamboaran-dalana ny ministeran'ny fananjarinan-tany ny toeram-pirenena ary ny asa vaventy. Tanjona ny ananana karazana teknika maromaro amin'ny fanamboaran-dalana. Mahatsaratra ny arkarena faoben'ny Madagasikara tato anatin'ny 3 taona farany araka ny antotanisa izay navoakan'ny tranoben'ny varotra sy ny indostria Antananarivo. Vina ny ampiakatra hatrany izany taremarika izany izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoana ny CCIA. Folo tapitrisa ariary vola angatan'ny lehilahy iray izay piasan'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola entina isolokina olona maro amin'ny resaka fampidirana piasa eo anivon'ny ministera. Voasambotry ny polisy ny farany herinandro telo lehilahy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ifanampy amin'ny Frantsa ireo firenena mivondrona ao anatin'ny G5 Sahel, fanampiana izay mifototra amin'ny ady tao amin'ireo jihadista. Mpitandro ny filaminana 200 no efa alefa any Sahel. Nadidin'ireo avitrany. Salandro tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao ho fanokafana ny faritra Atsimon'Nosy nitanterahana androany fifanaovatsy ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy ny banque africaine ao amin'ny fampandrosoana ary ny vondrona européenne avola mitetina 7.30 roa tapitrisa euro no fanomezana azo Madagasikara tamin'izany. Gaëtan Andratsilavo. Ho fanokafana ny faritra Atsimon'Nosy eo amin'ny fanakalozana ara-toekarena, tetikasa maro no tanterahana amin'ny alalan'ny tetikasa PACFC na ny projet d'aménagement du corridor et de facilitation du commerce izay nahazo fanomezana hatrany amin'ny 7.30 roa tapitrisa euro avy amin'ny vondrona européenne sy ny BAD. Tetikasa izay tafiditra amin'ny ezaka fametrahana ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Le projet permettra de désenclaver les régions du sud. Ahafahana manokatra ny faritra atsimo ny tetikasa ary ahafahana mampivoatra ny fambolena sy manatsara ny fizahan-tany any amin'ny faritra. Anokatra ny fifandraisana ara-barotra miaraka amin'ny Komeza sy ny SADC ihany koa ary ny ranomasimbe indiana. Ao anatin'ny tetikasa handray anjara ihany koa izahay amin'ny famatsiana ireo tetikasa hafa mifandray amin'ny varotra. Ireo vondrona miandraikitra ny fanondranana sy ny fanafarana entana hanamorana ny fifanakalozana amin'ny kontinanta. Pour la facilitation des échanges avec le continent. Isa no jerena manokana any amin'ny faritra Atsimon'Nosy sy ny lalana raha tsy ilaza afaty ny lalam-pirenena fahasivy ny RNT 12A mampitohy ny vangain-drano sy taolagnaro. Eo ihany koa ny fanamboarana ny seranana ao Toliary sy ao Taolagnaro ahafana manondrana ny vokatra sy manafatra avy any ivelany. Un projet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une importance capitale pour le sud du pays, car il s'agit... Tetikasa araka ny efa voalazanao fa zava-dehibe ho an'ny faritra atsimo, satria vao voalohany izao, tetikasa ahafahana mamondrona ny fanokafana ny faritra, ny fitaterana ary indrindra zavatra iray izay nodina tsy hita teo aloha ny varotra sy ny fifanakalozana. Tsy hanangana fotodrafitrasa fotsiny fa hanorina fotodrafitrasa izay hanome vokatra tsara amin'ny farim-pianan'ireo olona mandalo sy mampiasa ny fotodrafitrasa ary ny fanohanana entin'ny tetikasa amin'ny fanatsarana ny varotra indrindra miaraka amin'ny SADC sy ny Komeza dia tombony ho an'ny toe-karen'ny firenena. Sera un plus par rapport à l'économie du pays. Olona mihoatra ny 5 hetsy no azo tombony amin'ny fametrahana ny tetikasa. Manomboka eto hatramin'ny taona 2024 vinavinaina ho 300 ireo orinasa madinika iforona ary olona manodidina ny 5,000 ka vehivavy ny 500 amin'izy ireo no azo fiofanana ahay mamaly ny filàn'ny tsena amin'ny alalan'ny fanatsarana ny famokarana sy ny fifaninanana. Nisizika ny toerana anaovana andrana amin'ny fampiasana teknika vaovao mahakasika ny fanamboaran-dalana ny ministeran'ny fananjarinan-tany ny toeram-pirenena ary ny asa vaventy. Tanjona ny ananana karazana teknika maro amin'ny fanamboaran-dalana. Henri Florio.
tahaka ny fanao ny MHTP na ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy nidina jeriny fotony ny asa amin'ny fanaovana andrana amin'ny fampiasana teknika vaovao entina namboaran-dalana eto amintsika ny ministra tompon'andraikitra sy ireo mpanaramaso eo anivon'ity ministera ity androany. Zava-dehibe ny fanaovana andrana tahaka izao mba ahafana mampiasa teknika maromaro amin'ny fanamboaran-dalana eto amintsika raha ny nambara ny ministra tompon'andraikitra. Teknika vaovao amin'ny fanamboaran-dalana no jerena androany io, ahafahana mampiasa azy amin'ny toerana hafa raha azo atao eto Madagasikara. Hitantsika teo fa be da be ny karazana tany eto amintsika dia tsy maintsy jerena ny hoe inona avy no teknika azo ampiasaina mba azahoana lalana maharitra manomboka izao. Satria tsy voatery hoe lalana goudron ihany no atao fa mety amin'ny toerana sasany lalana béton mety ary amin'ny lalana any ambanivohitra na io pavé na fanasiana produit vaovao ohatran'izao atao andrana eto izao. Dia ny tanjona moa zany dia mba hananana teknika maromaro mba hiatrehana ny fanamboarana ny lalana rehetra eto Madagasikara mba tsy isiny izay olany hoe tsy maharitra ny lalana satria tsy mifanaraka ny teknika sy ny fitaovana ampiasaina na ny produit ampiasaina amin'ny toerana sasany. Maro ireo paikady apetraka amin'ity fanaovana andrana amin'ny fanamboaran-dalana ity raha ny nambaran'ireo teknisianina. Maharitra 3 hatramin'ny 4 eo ny fanaramaso tsy maintsy atao. Io teknika io zany dia mainga voalohany any amin'ny plateforme traitena amin'ilay hoe produit SBS. Dia rehefa traitena amin'ny produit SBS les plateformes na les couches de fondation dia miakatra tsara ny indice portant na ny CBR. Mametraka ny béton de sable. Io béton de sable io zany misy vato 6-10, sable de carrière, sable de rivière, dia misy ciment, dia misy polymère, dia misy trousse concrète. Dia ireo zany ny atambany dia atao béton eo amin'ny 10 cm ferraillé amina fer 6. Zay zany le andrana atao eto. Dia zay amin'ny LNTPB moa manaraka ny caleton ny produit ireo manahoana étude en laboratoire. Tsy mitovy ny teknika ampiasaina ho an'ny fanamboaran-dalana rehetra eto Madagasikara noho ny toetany samy manana ny azy raha ny fanazavana trany. Izany indrindra no antony hijerena teknika vaovao mba hampifanaraka ny fanamboaran-dalana amin'ny zava-misy eny fotony. Ny atsara hatrany ny arkarena faoben'ny Madagasikara tato anatin'ny 3 taona farany araka ny antotanisa izay navoaka ny tranoben'ny mivarotra sy ny industria Antananarivo. Vina ny ampiakatra hatrany izay taremarika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoanan'ny CCIA. Fanadingiona saina. Niakatra ny tany arkarena faoben'ny Madagasikara tato anatin'ny 3 taona farany araka ny antotanisa voaray teo anivon'ny CCIA na ny tranoben'ny mivarotra sy ny industria Antananarivo. Raha efatra faingo 3 isanjato ny taona 7.22, niakatra ho 5 faingo 2 isanjato izany ny taona 7.22. Raha ny taremarika hatrany 7.500 sy 5 sy 4 miliara ariary ny PIB nominal ny Madagasikara ny taona 7.22, raha 700 sy 4 miliara ariary izany ny taona 8.22, izany hoe tombo 10 miliara ariary. Iatsara trany ny taremarika indrindra amin'ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao izay mifantoka amin'ny fisontonana sy ny fandresena lahatra ireo mpamatsy vola raha ny fanazavany ny filohan'ny CCIA. Antony maro no nahatsara ireo taremarika ireo, isany amin'izany ireo fototra fitrasa izay eo andalam-panarenana sy fanamboarana amin'izao fotoana izao. Izany rehetra izany izay mifanaraka indrindra amin'ny filany ireo mpandraharaha. Nandritry ny taona lasiny, maro ireo mpampiasa vola tonga teto Madagasikara. Fantatra ihany koa fa isan'ny lahara-pahamehan'ny fanjakana ny fanarenana ny orinasa Jirama sy ny famokarana ny herinaratra eto Madagasikara. Raha ny fomba fijerinay, maro ireo teboka hitarafana fahotsara eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ity taona 2024 ity, manamafy izany ihany koa ny tatra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Feno 100 taona amin'ity 2024 ity ny tranoben'ny mivarotra sy ny industria Antananarivo. Maro ny zava-bita tao anatin'izay fotoana izay ho fanohanana ireo orinasa madinika sy salatsalany, fa ihany koa ireo orinasa lehibe raha ny fanazavana hatrany.
vina ny ampitombo ireo orinasa misehatra eo amin'ny ara-dalàna. Tetikasa sy ny pekady dia anamafisana an'izay zavatra efa natomboka aloha indrindra ilay fanampiana ny orinasa amin'ny ataonay hoe accompagnement appui accompagnement satria iny zava-dehibe mihitsy amin'ny fanamafisan'orina ny fomba fiasan'ny orinasa. Anteny Merambarotra eto Antananarivo misy any Ambohidratrimo, misy any Manandrina, misy any Manjakandriana. Dia reny zany manao ezak'izay manokana any amin'ireny mba ahafahana mampiditra azy ao anatin'ny sehatry ny orinasa manaraka ny lalàna. Misy fampiofanana ataonay misy fanohanana andry zareo any toerana mihitsy. Isy ny mpakady manokana apetraka hisarihana sy amporisihana ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna. Hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna ho an'ny eto Antananarivo raha ny fanazavana hatrany. Isany amin'izany ny fanampiana azy ireo amin'ny fikarakarana antota-taratasy, ny fomba fitantanana orinasa sy ny maro hafa izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 100 taona ny tranobe nivarotra sy ny indostria Antananarivo. Taorian'ny faneken'ny HCC makasika ny lalàna momba ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy afaka ny ahian'ny malagasy rehetra raha ny fanadadina natao afaka mitory avokoa izay rehetra hiara-ny herisetra ka itao andretsilavo. Afaka ny ahian'ny malagasy rehetra taorian'ny famoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny lalàna momba ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy. Midika izany fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy io lalàna io ary mbola izy fampahafantarana bebe kokoa ataony fitondram-panjakana momba izany. Izany zany afaka daholo aloha ny ahiah ny malagasy rehetrarehetra hoe matoa ny HCC namoaka ny hoe manaraka ny lalam-panorenana le izy dia tsy tokony hisy eritreritra hafa izay afafin'ny olona izay te anakorodana fotsiny. Fa ako manaraka an'izay dia hitantsika tsara fa lalàna miaro ny olona rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy na ankizy hiara-ny herisetra dia voarony izany lalàna izany daholo ary iny dia tsy maintsy hisy ny sensibilisation izay ho ataon'ny fitondram-panjakana ahafahan'ny olona tsy matahotra ihany koa andeha ho any amin'ireny tompon'andraikitra reny hitory rehefa vo hiarana izay eritreritra izay fa tena andeha satria efa mipetraka izay lalàn'izay. Tsy tokony hisy intsony ny olona hiara-ny herisetra na eny an-tokantrano na eny anivon'ny fiarahamonina na any an-tsekoly sy ny maro hafa hisalasala ametraka fitoriana. Antony efa misy ny lalàna ahafahana manasazy ireo nanao izany. Ka zao zany tsika dia tsy hafahafa intsony ninona na eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny na eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa na eo amin'ny mpiara-monina dia afaka mitondra an'izay eny amin'ny manam-pahefana ary hiara ny lalàna avy hatrany lavitry ny kolikoly hoe olona ngezy izy dia tsy afaka toriana fa tena voasazy ny lalàna niza eo ambany lalàna avokoa. Raha tsy hivina misy 20 ireo andinin-dalàna momba ity ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy ity ary mizara 4 ny voaresaka amin'izany. Isan'izany ny mikasika ny famoretana mety hitranga ary ny fiarovana sy ny fandraisana an-tanana ireo olona mety hiara-ny herisetra. Ankoatra ny fampiarana ny lalàna amin'ny ankapobeny manodidina ny iray hetsy ariary hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny lamandy aloha amin'ny fandikana ny lalàna momba ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy. Lafim-baovao hafa kosa indray isan'ny sehatra iray atosika ao anatin'ny tetikasa fiarena ny sehatra ny fiompiana akoho. Tafiditra ao anatin'izany ireo akoho fakananofo sy akoho mpanatody. Tanora dimanjato no azo toana amin'ity tetikasa ity raha ny fanazavana azo io na saina. Isan'ny mahalafo ny vidin'ny akoho eny an-tsena na ny fakananofo izany na ny atody akoho ny tsy fifandanjany ny tolotra sy ny tinady. Ny fahalafosan'ny vidin'ny akoho izay mahatonga ny ampahany maro amin'ny malagasy tsy hatakatra izany amin'ny andavanandro. Io no isan'ny nanosika ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tetikasa fiarina sy ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jony ara-isalahy ka hanosika ireo tanora hisehatra amin'ity tontolo iray ity izay isan'ny mbola malalaka eto Madagasikara. Fantatsika fa ny fanjifana ny protéine na ny henan'akoho zany zao eto Madagasikara dia mbola ambany dia ambany raha miohatra amin'ireo firenena aty manodidina antsika. Dikan'izany zany dia misy zany tsena tokony velarina ary zany famelarana fampivelarana zany tsena ny fanjifana ny henan'akoho zany dia mitaky ihany koa zany aty ampiandohana ampitomboana zany mpamokatra an'izany akoho zany zany hoe
misy opportunité zany ho an'ny tanora zay te hisehatra ao anatin'izany fiompiana akoho zay fakana nofo zany satria be dia be ny filan'ny tsena dia ny programa fiarina zany miaraka amin'ny ministera dia nanao an'ity le tetikasa hoe akonakaty anoanana manokana andreo le tanora zay te hiditra anatin'izany sehatra ny famokarana akoho fakana hena na akoho fakana atody zany ny tetikasa akonaka izay natao an'ireo tanora mpisehatra eo amin'ny fiompiana akoho na fakana nofo izany na mpanatody natao an'ny olona rehetra ary efa misokatra ny fisoratana anarana izy io misokatra amin'ny olona rehetrarehetra tompoko dia afaka manoratra anarana le olona manana tetikasa efa manana traikefa zany no zay zany tena hoe atao hoe tsika critère fa ny olona rehetrarehetra zany afaka manao anazy tsy hoe ny olona anatin'ny fitoerana ihany zany fa ny olona rehetrarehetra misy ny tohana sy ny fampiofanana ary ny famatsim-bola ho an'ireo zay voafantana izay misy sa 500 no azo tohana izay tohana izay manomboka amin'ny fampiofanana ny fanomezana ireo zanaka koa ary ny fitadiavana lalam-barotra tontolon'ny fitaterana 20 ny fitaterana eto andrenivohitra no mbola tsy nahazo fahazahon-dalana hitrandraka zotra raha nambaran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ATT hoentitra ny famerenana izany amin'ny ara-dalàna amin'ny taona 2024 ity fanadina niakatra ho avy-roeny ny isan'ireo kooperativa eto andrenivohitra tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna izay nahazo ny fahazon-dalana hitrandraka zotra ny taona 2024 raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny ATT tsy anaiky ary tsy hanome fahazon-dalana hitrandraka ho an'ireo kooperativa izay mbola tsy nanavao izany izy ireo ao arinan'ny voalohany volana marsa raha ny fanazavana trany anetanantsika rehetra amin'ny resaka fanarahan-dalana fidirana ao amin'ny ara-dalàna aloha amintsika miteny zao coopérative rehetra eraky Madagasikara raha misy eo 20 eo dia raika amby efapolo sy roanjato no mbola nanao ny autorisation d'exploiter ankehitriny zany lasa 20 isan-jato nefa tafiditra tsara ao anatin'ny ara-dalàna eto tompoko dia mbola manentana zay anio 20 isan-jato aminy zay tsy hainay tsara hoe mbola mitsandraka be io eto dia manambara anareo fa manomboka voalohany volana marsa zao ho an'ny coopérative rehetrarehetra na orinasa mpitaterana rehetrarehetra zay mbola tsy nanavao ny autorisation d'exploiter dia mialatsiny fa tsy avoaka licence ho amafisina ny cahier de charge ho an'ireo mpitatitra ho fanaraha-maso azy ireo amin'ny fanarahan-dalàna na ny fandikan-dalàna ataony mandritra ny fotoana iasany raha ny nambaran'ny antokon-draha raha misahana ny fitaterana an-tanety na ny ATT isy an'le cahier de charge na bokina ndraikitra na alefa any aminareo any anatin'iny ane dia efa voalaza mazava tsara ao ny fampiasana fitaovana hanenana ny ampanganam-pandeha sy ny anarahana maso ny fiarana tsika mihitsy ny fanjakana moa sany sy anareo mpitatitra amin'ny alalany bokina ndraikitra no ny fanaraka hoe mametrana nareo fitaovana anarahana maso ny ampanganam-pandeha sy ny arahanao maso ny fiaranao raha misy ny fisiany teny kompania dia ve ho adidy lehibe ho anay etyadea no manentana antsika rehetra anatanteraka fametrahana GPS eny anivony fiaratsika tsirairay avy no tanterahana ny teny soarano ny fampahafantarana mikasika ny fampiasana ny GPS izay niarahan'ny ministera tompona andraikitra sy ny ATT ary ireo olona misehatra amin'izany ny vohitra nandritra izany fa tsy hijanona ho an'ny zotra modely intsony ny fampiasana ny GPS fa hisokatra ho an'ireo zotra mpitaterana rehetra eto andrenivohitra tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay ny atatsika ny zanam-pandaharana azo amin'ity androany ity eo any koa makasika ny raha-piasa mpanjakana misoloka amin'ny fampidirana piasa eo anivon'ny ministera rehefa avy eo ary Gouty manolotra anao Gaufrette anankiray avy eo misy crème dia gaufrette iray indray mbola ampiana crème dia gaufrette iray farany karepo kely tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty naiza naiza amin'ny fotoana rehetra mbola betsaka crème azy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary Gouty tous les plaisirs de la vie. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement.
Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI, BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny zo manandraikitry ny mpanofa tanimpanjakana indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandaharana azo amin'ity androany ity. Ny antsipiriny izay izay entin'ny hiona saina. Maro amin'ny malagasy no mampiasa ny tanimpanjakana. Misy amin'izy ireny no nifidy izany ho an'ny tenany manokana noho ny antony maro samihafa. Eo ihany koa ny misafidy ny hijanona amin'ny fanofana. Mananjo ireo olona izay manofa ny tanimpanjakana raha ny fanadihadiana natao, teny anivo ny sampandraraha ny fananan-tany. Voalohany aloha dia ny mampiasa an'ilay tany amin'ny fotoana izay nanomezana anazy ho ampiasainy. Ny faharoa dia fakany izay tombontsoa rehetrarehetra azo amin'ilay tany. Ohatra hoe ampanofainy io na anaovany zavatra eo amboniny sy ny sisa zany hoe manana zofeny izy ary tsy azo zongozonina ao anatin'ilay fotoana izay nanomezany ny fanjakana an'ilay fifanarahana ao anatin'ilay fe-potoana. Mety hisy azo atao ny hoe le mpanofa mampanofa indray avy eo raha misy an'izay ao anaty boky nandraikitra. Fa raha tsy misy an'izay ao anaty boky nandraikitra dia foanana aloha ilay fifanarahana voalohany dia manao fifanarahana vaovao amin'izay te mila n'ilay tany indray ao anatiny. Araka izany, mifantoka betsaka amin'ny voarakitra ao anatin'ny boky nandraikitra ny fanarahan'ny fanjakana sy ilay olona nanofa ny tany ny zony ity farany. Zon'ny olona nanofa ny tany no mitory eo anivon'ny fitsarana mahefa raha tsy araka ny voarakitra ao anatin'ny boky nandraikitra ny toedra ramitranga. Ilaina araka izany ny mamaky tsara izay voarakitra ao anatin'ity boky nandraikitra ity mialohan'ny anaovana soni ny fifanarahana. Fa amin'io kosa amin'ny hoe misy ny zo dia misy koa andraikitra tsy maintsy raisin'ilay mpanofa. Ny voalohany tsy maintsy ataony dia ny mandoa ny ofa-tany aloha, tsy maintsy aloha ny ofa-tany. Fa raha tsy maloha ofa-tany izy dia azo mifanjakana alaina ny tany izay nampanofaina taminy sy izay zavatra rehetra eo amboniny. Ny faharoa dia tsy maintsy manaja ny boky nandraikitra izay omena anazy izy. Tsara marihana eto izany dia ny fampanofana tany ny fanjakana dia misy boky nandraikitra na ilay cahier des charges hoe inona avy ny zavatra rehetra azon'ilay olona atao eo ambonin'ilay tany. Mety hisy fotoana miankina amin'ny toetoetrin'ilay tany hoe tsy azo anorenana mihitsy izy io dia tsy anorenana mihitsy fa mety ho fambolena foana no ataon'ilay olona eo ambonin'ilay tany. Misy indray raha karakara ny toerana misy anazy dia hoe natao anorenana ilay izy fa rehefa tonga ny faran'ilay fotoana ilay fanofana anazy dia mety hiverina amin'ny fanjakana ilay tany sy izay zavatra rehetra eo amboniny. Misy karazany roa ny fanofana ny tanimpanjakana raha ny fanazavana hatrany. Voalohany amin'izany ny fanofana lavare na ny bay amfiteotika izay ireo toeran-tany vahiny no manao izany matetika, ary ny fampanofana tsotra izay ataony ankamaroany malagasy. Ireo domaine sy topo rehetra manerana ny Madagasikara no solon-tenam-panjakana manao ny fifanarahana amin'izay anofa ny tanimpanjakana. Miroso amin'ny fanatanterana ny asa sy ny vinan'ny filoham-pirenena ireo minisitra amin'izao fotoana izao. Raha nambarany antoko avy tamin'ity androany ity. Ny antoko avy izay anao ny fiaonam-be nasionaly ny 4 janoary ho avy izao. Henri Florio. 4 janoary 2024, 4 janoary 2024 araka izany, afaka andro vitsivitsy ho feno herintaona sady no nijoroany gouvernement tatariny Prime Ministre Ntsay Christian. Herintaona
izay fotoana napetraky ny filoham-pirenena hanatanterahana ireo minisitra 20 ny fandarana asany sy ny fanatanterahana ireo velirano ny filoha. Aorian'ny fanaovan'ireo minisitra ireo nitatitra amin'ny filoham-pirenena andrasana ny mety fisian'ny fiovana eo amin'ny gouvernemanta, indrindra fa niainendrena ireo minisitra amin'ny ministera sasany izay ahitana fahabagan-toerana ankehitriny. Raha ho any antoko politika avy na ny asa vita ifampitsarana, fotoana entina anomboana ny asa rehetra iny taona iny. Fotoana ihany koa namitana ireo fifidianana rehetra teto amin'ny firenena mba hahafahana miroso amin'ny tena fampandrosoana tanteraka raha nambaran'izy ireo nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany. Raha ny fiderinay azy dia mbola nifantoka tamin'ilay fametrahana zay moa hoe fametrahana fototra ny taona 2020 raha teo amin'ny fitondrana fanjakana. Zany hoe mbola fifidianana no karakaraina ametrahana tsara le base moa zany le fototra dia orena le fampandrosoana. Zay angamba ny tena zava-misy akoatran'izay koa araka ilay nalazaiko teo hoe dia fiatombohany ihany iny fiatombohana tetikasa hitanareo moa tetikasa be dia be izay mitomboka amin'ireny tetikasa reny ohatra tetikasa fiarina tetikasa mikasika ny fototra avitrasa amin'ny fanamboaran-dalana be dia be zany fa izay mbola miheny hevitray fa raha fijerinay azy ny ankapobeny raha eto aloha fijerinay eto dia hoe fanombohana ny asa rehetrarehetra sy fanatanterahana aloha dia fifidianana zay angamba aloha samy fa ankoatra ireo hanatanteraka feonam-be nasional ny antoko avy ny 4 janoary izao etsy Anosy. Fotoana izay amoahana izy ireo ny fehinkevitra makasiky ny raharam-pirenena raha ny fanazavana trany. Fehinkevitra ankapobeny marina fa eo ihany koa ny tokantranonay. Tokantrano satria io feonam-be io dia eo ihany koa nefa efa nisy moa le araka voalaza teo hoe nisy groupe mizaraina hijery party thématique zany misy lohahevitra maromaro kasika ny social, économique, fiarahamonina, politika, raha tokantrano ny antoko ireo zavatra zany mavoaka dia tsy maintsy hiteny zay mikasika ny rahapirenena ankapobeny. Manana andraikitra goavana amin'ny fampandenan-draharaha eo amin'ny fiainam-pirenena ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta maloana ireo viana sy ny politika ankapobeny ny fanjakana. Andrasan'ny maro araka izany no mety ho firafitry ny gouvernemanta vaovao izay ho atolotry ny filoham-pirenena iara-asa aminy amin'ny taona 2020 ity. Lafim-baovao hafa kosa indray eritaona taoriana nanomboan'ny fitakin'ny CSS tsy mbola nisy vahaolana maharitra na ny mety olo-kevitra amin'ny tokony ho lalana izorana amin'ny fitadiavana vahaolana izy ireo tamin'ity androany ity fanandena. Tsy sarobahana ny olan'ireo sendikan'ny mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra raha nambara ny mpikambana ao aminy. Ny fifantohana tanteraka amin'ireo fitakiana 7 ahafahana mahazo vahaolana maharitra andravonana ny korotana no tokony imasoana fa tsy fampanantenana sy sarotsarom-bahaolana. Tsy tokony hanano sarotra noho izany ny famalina ny fitakiana izy ireo ary tsotra ny lalana izorana atongavana amin'izany raha ny fanazavana azo. Io mainky io averina amin'ny lôny io dia vita. Na zay dia tahony averina amin'ny lôny takoa dia vita. Dia mikasika an'ilay classement dia efa mandresy dia alefa saingana. Dia zaralovana vita. Mikasika an'ilay tsy mahazo manao fa tsy 1500 euro raha ny mpampianatra. Atsoina zany no tena voankazo 1500 euro ilay tokony ho firy ara ilay izy. Dia apetraka tokony fanaraka amin'ny tena tokony atao. Io tsy azo varotra hoe eny tsena fa firy asa tokony atao zany. Mikasika ny hoe teo dia andaminy TDRCS-ny olo efa rehetrarehetra reo ny vitsy tsy betsaka reo tokony voavaha zany. Dia fa iny mikasika an'ireto le hoe ndalàna mikasika ny mpampianatra malàna amin'ny feh université raha ny fandiniana zany vitsy zany zany moa tsy vitandriana lamina eo. Noho ny tsy fisian'ny valiny mahafapo azy ireo, iamafy ny fitakiana ireo mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona eo anivon'ny CSS. Isy ny fivorim-be ho tanterahan'izy ireo raha mpitso, andrasana arak'izany ny toyany. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany mizara roa ny hevitry ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao ka misy verina na mpianatra ary misy mbola mila fanazavana manoloana ny iray rarapany egariny. Manahy mafy ny fianarany ataony ireo mpianatra indrindra ireo anala fanadinana. Kaiton Andritsala. Nafana teto Antananarivo renivohitra androany raha ny sehatry ny fampianarana no resahana. Ny maraina teo, nainga avy any amin'ny LTP Alarobia ireo mpianatra sasany ka namoaka ireo mpianatra namany tany an-tsekoly. Eo amin'ny mpampianatra kosa, mizara roa ny hevitra. Ao ireo resy lahatra ka manohy ny fampianarana ary ao ireo mbola mila fanazavana bebe kokoa manoloana ilay raharaha mpanie garni. Zay zany ny anay zany
zay mahatonga namampianatra proviseur anay moa TV anay eto zany efa niantso anay izy hoe ampianatra anao sa ahoana dosa taminy hoe na miteny anao ampianatra na tsy miteny dia za ampianatra dia misy ato zany voron'olona hoe anina dia tsy makany azy satria tsy mahakasika anazy za ampianatra nefa anao ny olona tsy ampianatra dia ohatran'izay. manoloana izany manay mafy ny fanadinana hatreny ireo mpianatra anala ny fanadinam-panjakana. Tsy mety le fitakina atao amin'izao zany satria le mpampianatra foana lasa sorana vai le mpianatra lasa sorana amin'le izy zany. Ny etaetana zany dia mba hiverenan'le mpampianatra anay satria vo mafy be zay. Tokony mba tonga ataony amin'izay le mpampianatra zany mpianatra anay dia efa nisy ny fanambarana nataon'ireo mpampianatra fa tsy tokony hafangaro ny politika sy ny raharaha mahakasika ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ankilan'izay, efa nisy ihany koa ny fanazavana nomena ireo mpampianatra ka tokony hiroso amin'ny fampianarana raha ny fanazavana azo hatrany. Vitsy amin'ny malagasy no mahafantatra ny tantaram-pirenena raha nambaran'ireo mpahay tantara ary antony maro ny mahatonga izany anarenana izany ampandraisana anjara amin'izay fampahafantarana izay ireo mpanao hosodoko manerana ny nosy fanadina. Misarika ny malagasy makany amin'ny fanadinoana ny tantaran'ny fireneny ny fihazakazaky ny teknôlôjia araka ny faneho-kevitry ny mpahay tantara sy ireo mpandalina tantara tamin'ity androany ity teny Antaninarenina. Mifanindran-dalana amin'ny ezaky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina, misy ny fifaninanana ho an'ireo mpanao sary hosodoko rehetra manerana ny nosy amerenana ny lanja ny tantara malagasy. Tetikasa izay aritra 7 volana ary ahafana maneho amin'ny alalan'ny hosodoko ny sarin'ireo mpanjaka ny fandimby manerana ny faritra rehetra. Teto zay fa fotoana zao eto Madagasikara ihany koa no amerenana indray na anamafisana ny lanjan'ny hosodoko ary andiany voalohany ihany ity satria tantara amin'ny mpanjaka izay teto Madagasikara no eritreretinay fa anaovana fifaninana ho an'ireo mpanao sary hosodoko. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpahay tantara, vitsy ny malagasy, indrindra ny tanora no mahay ny tantarany ny fireneny. Ny tantara izay mamaritra ny maha izy azy ny firenena iray. Be angamba ny ataontsika hoe fahaverezan'ny tantara malagasy ny zavatra misy tena hoe adino aloha le tantaran'ny Madagasikara. Tsy fantatro hoe mety tsy dia ampirora ve ny taranja fampianarana tantara ny ampianarana na any amin'ny ambaratonga any amin'ny fototra izy zany na ny amin'ny université moa mazava ho azy fa ny amatevina izy ho an'izay manao lalam-pihofanana tantara fa amin'ny aty amin'ny ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa asa manao ahoana hoe ny fampianarana tantara Madagasikara hoe mila tokony hoe ho atelivinina na ho atsaraina bebe koa fa amin'ny ankapobeny aloha zany ny tanora dia tsy dia mahafantatra ny tantara. Aranty ireo sary hosodoko voafantona amin'ity fifaninanana tantara ity raha ny fanazavana hatrany ary isy ny fanapareana izany manerana ny nosy izay arahana amin'ireo mpahay tantara anampy fanazavana. Tanjona ny sariana ny malagasy oliana amin'ny tantarany. Trangam-piarahamonina kosa indray tovolahy iray tokony 12 taona ny voalaza fa manolana alika izay fanaony matetika no tratehaky ny polisy-pirenena ao Antsirabe. KOLTV Antsirabe. Nanao fidinana ifotony teny amin'ny fokotany Antsenakely ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena avy eto Antsirabe sy ny commune Ambonivohitra ary ny avy eo anivon'ny fampanoavana na ny juge des enfants mendraikitra ny zaza tsy ampy taona ny aliny alakamisy fa 7 volana janoary 2024 lasa teo. Araka ny loharanom-baovao azo dia efa ela ihany no nahalalana fa misy tovolahy kely iray mamoha fady ao amin'ity fokotany Antsenakely ity. Nandritra izany fidinana ifotony izany no nahitana fa miisa 9 ireo zaza tsy ampy taona tsy manaky alofana na ihany koa ireny 4 ireny no filaza azy monina sy matory ao amin'ity toerana ity. Tratehaky ny polisy-pirenena tamin'izany ity tovolahy kely iray tokony 12 taona izay voalaza fa matetika efa fanaony ny miray amin'ny alika. Tsy vitan'izay ihany fa niaiky ihany koa ny tenany fa efa nisy nanaovan'ny filandratsiny tamin'ireo zaza tsy ampy taona hafa niara-monina taminy. Rehefa nidina teo zany zay dia nahitan'ireny zazakely SDF akaty zany tena mbarana azy. Na nitran'izay fotoana zay zany dia 9 ny entana aty amin'ny
ty amin'ny costume police zany a satria fa nanirasy amazy fa misy zany ny ray amin'ny biby reo ankizy reo ary misy ihany koa iarina antsoina hoe pédophilie rehefa tonga taty zany a dia misy tourgare eo amin'ny valo ambin'ny folo taona eo zany zay SDF sans domicile fixe académie zany a rehefa natao fanadidina anazy dia niaiky izy fa matetika efa hafanao zany ny maray amin'ny alika ao amin'ny faritra tsena kely iny nanao ny antsoina hoe pédophilie koa satria efa nisy mijoro ireo niaran'izay fandikan-dralana zay zany zazakely telo ambin'ny folo taona eo amin'ny valo ambin'ny folo taona ty le antsoina hoe le gity ary fantatry ny mponina tsirabe zay mivezivezy ao tsena kely io zazalaky ray aloha zany hatreto no mijoro victime ny pédophilie atao le gila io. Efa eo ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoan'izao ary ireo ankizy tsy ampy taona miisa 5 hafa kosa dia efa niraisin'ny centre miandraikitra ny zaza tsy ampy taona eto Antsirabe. Araka izany dia manentana hatrany ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena eto Antsirabe mba hampandre avy hatrany raha toka misy tranga mety mampiahiahy eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika. Manentana foana zany amin'ny vahoaka an'Antsirabe na teratany na vahiny raha fa misy tranga zavatra fafotra asa misalasala mihitsy nareo manatinareo ary zay mivona anatinareo amin'ny anatin'ny posina manatona vahoaka dia tongava miteny zay trangam-piarahamonina mety hafahafa miseho eny. Folo tapitrisa ariary vola angatahany lehilahy iray mpiasan'ny ministera ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola entina isilokoina olona maro amin'ny resaka fampidirana mpiasa eo anivon'ny ministera. Voasambotry ny polisy ny farany herinandro teo ilay lehilahy. Michel Aranarjo. Lehilahy iray 12 taona mpiasan'ny ministera ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola any Ambositra no voasambotry ny polisy ny Sud Tsaralalàna tamin'ny alakamisy 7 janoary 2024 teo Analakely no niresaka fisolokiana amin'ny fampidirana mpiasa mpanjakana eo anivon'ny ministera ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola. Folo tapitrisa ariary raha ny fantatra no takiny amin'ireo olona voasolokin'ireo. Hatreto dia miisa 10 ireo olona ireo, 5 teto an-drenivohitra ary 5 tany amin'ny faritra. Ankoatr'ity lehilahy 12 taona ity dia misy olona iray manampy azy amin'ny fanatanterahana izany. Tsy misy fihaonana amin'ny ankabean'ny fifandraisana rehetra raha ny votoatin'ny fakanam-bavany amin'ny alalan'ny fandefasana vola amin'ny finday na amin'ny alalan'ny fandefasana ireo dossier amin'ny taxi borosy. Taorian'ny fisamborona ny tompon'antoka amin'ity fisolokiana ity dia niaiky ity farany fa nandray ireo lelavola sy ireo dossier an'ireo olona nametraka fitoriana ireo ary sasahan'izy ireo ny vola rehetra azo. Mbola eo andalam-pitadiavana ny namany iray hafa ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena hifanampy amin'ny Frantsa ireo firenena mivondrona ao anatin'ny G5 Sahel. Fifanampiana izay mifototra amin'ny ady atao amin'ny jihadiste fanadina. Ifanometana ny Frantsa sy ireo firenena mivondrona ao anatin'ny G5 Sahel, ireto farany izay manatanteraka ny fivoriam-bean'i Pau, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie ary Frantsa araka izany no hiezaka hiady amin'ny asa fampiroroana ataon'ny jihadiste. Mpitandro ny filaminana 200 no alefa ny Sahel raha nambariny filoha frantsay Emmanuel Macron. Izay notapaka nandritra ny fihaonana teo amin'izy ireo, fihaonana naharitra ora maro. Iova raha ny fanazavana ny paikady politika sy stratéjika entina miady amin'ny asa fampiroroana mitranga ny amin'ireo firenena ireo. Isan'izany ny opération Barkhane sy ny fanampian'ireo firenena hafa. Ifototra bebe kokoa ny Burkina Faso, Mali ary Niger amin'ny ankabean'ny fifanampiana eo amin'izy ireo. Ankoatra ny fandefasana mpitandro ny filaminana fanampiny, nanambara ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa hiezaka andefa mpitandro ny filaminana hatrany isaky ny misy ny fangatahana. Raha tsy ivona miisa 270 ireo mpitandro ny filaminana frantsay maty tany Sahel ny taona 2012. Fa ankoatra ny Frantsa dia isan'ny anampy ireo firenena afrikana ihany koa i États-Unis. Mpitandro ny filaminana amerikana miisa 7 no mifamezivezy eto Afrika, ny ankabetsahany any Somalia. Alohan'ny sarana averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ho fanokafana ny faritra atsimo nosy ny tanterahana androany ny fifanaovatsy ny fiara-miasa teo amin'ny gouvernementa malagasy, ny banque africaine ho amin'ny fampandrosoana ary ny vondrona Europiana. Vola mitetina 7.3
faingo roa tapitrisa euro no fanomezana azo any Madagasikara tamin'izany. Nitsidika toerana anaovana andrana amin'ny fampiasana teknika vaovao mahakasika ny fanamboaran-dalana ny ministeran'ny fanajarenan-tany ny toeram-ponenana ary ny asa vety tamin'ity androany ity. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.